Entina marana ny fampalalam-baovao kosa tompona sy tompoko vavy tahaka ny mahazatra antsika rehefa larobitaka izao ny famtinana ireo lohateny misongadina ao anatin'ny gazety Soa ivoaka ao amin'ny rahampitso indro ary atolotra amintsika ny lohateny misongadina ao anatin'izany gazety Soa izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Ary satria alakamisy indray rahampitso dia nilaharana faharoa amin'ny 20 amin'ny gazety Soa no ivoaka manomboka rahampitso alakamisy. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ireo lohahevitra mahaliana omanin'ny gazety Soa atsika izay mpamaky mahafatra-po, ao ireo amin'ny teny vahiny, ao ihany koa ireo amin'ny teny gasy. Ka anisany isongadina ao anatin'ny gazety izay ivoaka rahampitso, raha eo amin'ny fahasalamana ohatra dia iresahana momba ny calcul Renault na ny vato. Fianatra, ny soa atao anatra, soa no iombonana, soa tsy manam-be. Ampahafantarin'ny gazety Soa amintsika ihany koa fa misy zavatra tokony ho fantatsika alohan'ny hanasiana sangan'ny volo. Misy ihany koa ny famakafakana ataon'ny gazety Soa izay ilazany fa mety vehivavy Andriamanitra. Amin'izay resaka vehivavy izay ihany fa horesahana ao anatin'ny gazety ny momba ny lohahevitra hoe ny vehivavy mampanaraka ambokiny. Asiany gazety Soa resaka ihany koa ny momba ny kalan izay tena zava-dehibe tokoa raha ny fanazavany azy. Tsy adinontsika ny PNP ka ho an'ny rahampitso dia ny lohahevitra hoe fa iza ihany no izy. Ary satria alakamisy farany amin'ny volana Martsa rahampitso dia ivoaka miaraka amin'ny gazety Soa ihany koa ny gazety Valiana, ka ny matoan-dahatsoratra isongadina dia ny hoe tokony sady tsy maintsy amin'ny resaka fampianarana teny malagasy. Aza donona ary ny makany anjara gazetinao Soa laharana faharoa amin'ny 27 dieny rahampitso alakamisy eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Soa atao anatra, soa ihany fa misy ny soa. Zay ihany koa zany tompona sy tompoko vavy no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity saorana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ary tsy mbola hisaraka aminy ihany koa ao anatin'ny toy ny fandarana samy hafa izay natao indrindra nomezana fafampo ho antsika any atokantrano any tena kosa mametraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray veloma to.